Palatrany manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra izay afaka manaraka an'izao fandarana eto anivon'ny pejy sy eto anivon'ny chaîne YouTube izao. Eo amin'izay misy anao dia afaka ho eo ilay tontolon'Andriamanitra. Eo amin'izay misy anao dia afaka ho eo ilay tontolon'Andriamanitra. Tsy voatery migadona ny varavaran'ny trano fivavahana ny tongotrao izay vao hoe ity ilay tranon'Andriamanitra. Fa eo amin'izay misy atsika dia isika ny tempolin'Andriamanitra. Ary rehefa mifantoka aminy isika dia matsiaro ny fomba fitenin'ny Jakoba zay aho hoe tsy hafa eto izy fa varavaran'ny lanitra tranon'Andriamanitra. Ny Jakoba dia satria izy nahita fahitana, fa ny antsika kosa dia satria isika ilay tempolo velona raha ao anatintsika marina Kristy. Androany isika dia hiaraka hivavaka dia hiaraka hanompon'ny tompo, hiaraka hifaly, hiaraka hiravoravo. Na dia tsy mifakahita-tava ary tsika, tsy mifandray dia iray fanahy isika ao amin'ny tompo ary hiaraka hifampitatana amin'izany tontolon'Andriamanitra izany. Atao hivavaka tsika. Ray masina tsara indrindra, mbola misaotra indray noho ny amin'izao tompontsoa lehibe izao, dia tsy inona fa ny fahafahana miaraka tahaka izao. Ny ankamaroan'ny mpanaraka an'izao fandarana izao dia mbola tsy niaona tamiko. Ny ankamaroan'ny mpijery dia mety tsy fantatra akory ny tarehany na ny anarany ihany koa. Fa zao tompo, mino fa ny ankamaroan'izy ireo ihany koa dia anisan'ny fiangonanao. Ary noho ny amin'izay antony tokana izay dia falin'ny foko ary falin'ny fona mpiara-miasa rehetra hifampitantana amin'izy ireo ary hiaraka iray feo hideran'Andriamanitra, hiaraka iray feo ankalazanao. Aoka ny fonao hitempo fideranan'ny tompo androany. Aoka ny fanahinao tena ankalaza azy ny amin'ny zavatra rehetra anio. Ary ampirao mihitsy ny any anatinao tahaka ny nanaovan'ny Davida an'izany. Nampiray ny fanahiny misaora azy amin'ny zavatra rehetra. Misaora ani Jehovah rehefa nahiko. Ary zay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Ato anatiko misaora ny anarany masina. Misaora ani Jehovah rehefa nahiko. Aza misy adinoina ny fidai ny rehetra izay mamelany elokao rehetra zay manasitrana ny aretinao rehetra izay mitondra famonjena feno anao. Alleluia. Averitsika nira. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko. Ary zay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina. Misaoran'i Jehovah ary fanahiko ary aza misy adinonao ny fitahiny rehetra. Misaora ani Jehovah rehefa nahiko. Ary zay rehetra ato anatiko misaora ny anarany masina. Misaora ani Jehovah rehefa nahiko. Aza misy adinoinao ny fidai ny rehetra
sitrana ny aretinao rehetra izay mitondra famonjena feno anao. Halleluja. Izay mamelany elokao rehetra izay manasitrana ny aretinao rehetra izay mitondra famonjena feno anao. Alleluja. Famonjena feno anao. Famonjena feno anao. Oh, famonjena feno anao. Izay mamelany elokao rehetra izay manasitrana ny aretinao rehetra izay mitondra famonjena feno anao. Alleluja. Ataontsika farany izay mamelany elokao. Izay mamelany elokao rehetra izay manasitrana ny aretinao rehetra izay mitondra famonjena feno anao. Famonjena feno anao. Famonjena feno anao. Alleluja. Samy mivavaka any amin'ny izay misy azy any tsirairay avy. Samy mampisaintsaina ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'ny tontolom-piainana. Tsy fantatro ianao fa ho amanokana dia le teny voalohany nambaran'i Davida mihitsy no hoe izay mamela ny elokao. Tsy mandehandeha ho azy ny fanambarana an'io salamo fa 300 io, fa melohan'ny salamo fa 300 dia Davida ihany nanoratra ny salamo fa 470 hoe sambatra ny olona izay voavela ny heriny ary voasarona ny fahotany, sambatra ny olona izay tsisy sainy Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanany. Tsy fantatro ianao raha mba tsapanao zany zavatra zany. Tsy fantatro raha mba tsapanao ny alehiben zany zavatra zany hoe za dia olona voavela eloka, za dia olona tsy misy fitaka ao am-panahiko ao, za dia olona tsy sainy Jehovah eloka. Fa za manokana tena matsiaro sy matsapan'izany hoe raha ny tsy famendreko sy ny tsy fataterako ny jeren'Andriamanitra dia tsy ho eto akory ankehitriny, fa noho ny amin'izany toe-pony sy toe-panany izany, noho ny amin'ilay Jesosy Kristy izay mifona ho ahy mandrakariva eo anatrehan'ny ray, noho ny amin'ny rany Kristy izay manadio ahy isaky ny ray mpimaso dia voavela ny eloko rehetra ary voahisitra ny fahotako rehetra. Ho anao manokana izay mahakasika anao tsy voatery ianao hanaraka an'izany fahatsapako izany, fa fahatsapako manokana izany. Fa ianao mety ilay fanasitranana ny tsapanao dia miterahana Andriamanitra ny amin'izany fanasitranana izany. Ianao mety le mianareo menakavy kely mbola manakohanina, mbola mba manambola sy sisa rehetrarehetra ny tsapanao sy lehibe mbana ny amponao, dia izay hiderana azy zay lehibe any anatinao any ankalazana an'Andriamanitra amin'ity andro anio ity. Dia saintsaino zany zavatra rehetrarehetra zany dia miankofa amin'ny atao hoe miankoka tsy voatery mandohalika ny tongotra, fa le any anatin'ny fo mihitsy mihetry dia miankoka eo anatrehan'Andriamanitra dia mankalaza azy hoe lehibe loatra ianao Andriamanitra, tsara loatra ianao, tsara loatra ianao, tena misaotra anao zany amin'ny zavatra rehetrarehetra, tena makasitraka anao zay dia mba tany sao daholo zay zavatra rehetra atsapanao, aza atao safo be mantsina fotsiny irery ihany ny zavatra rehetra zay niainanao sy tsapanao. Mety nandairana aretina nareo menakafy fa sitrany ianareo, mety mbola ao anatin'ny aretina ianareo ankehitriny kanefa mbola afaka mandre an'izao afatra zao dia misaora an'Andriamanitra, misaora azy fa lehibe ny famindram-pony fa tsy azo ferany zany ary avoziny samaraina izany zavatra zany dia mankasitra azy ampifonareo rehetra, mankalaza azy ampifonareo rehetrarehetra.
isika rehetra zay manaraka amin'izao fotoan'izao tompo misaotra anao zahay, misaotra ny afitaritanao anay, misaotra ny afitondranao anay. Ndraindray Andriamanitro variana loatra izay mbanja ny zava-misy ny hitamaso, poezin'ny hitamaso ny fahatsapana rehetra ny anatinay, ka lasa feno sy fefika ny anatinay. Misy aminay ary raha tsy ny akamaronay, raha tsy izahay rehetra, lozana mifanometsiny fotsiny ao tokantrano, lozana mianometsiny ny hafa fotsiny, any ka sarona tanteraka ny fahitana ny zavatra tsara sy ny zavatsoa rehetra izay ataonao ny fiainanay. Hoy mpanao salamo nanambara hoe inona re no avaliko an Jehovah no ireo soa rehetra izay nataony tamiko. Androany tompo tsisy ninina takinao ary tsisy ninina tadavinao aminay, fa mifonay te hidera aminao fotsiny, ny fonay te hankalaza, te hiankoka, te hilaza hoe misaotra anao zahay no fahasoavanao, nindra fonao vaovao isan'andro, tsara aminay ianao, zay rehetra ataonao tsy aro voatanisa daholo, tsy ataonay felatsiny nefa zany hoe tsy aro voatanisa, fa hiezaka mihitsy izay atsiaro mba ny fankasitrana no omeny ny vavanay, fa tsy ny fanomezatsiny na ny fitanisana ny olanay. Maro aminay reto tompo isaky ny vavaka dia mitanisa olana. Androany izay ampianarinao hitanisa ny fahatsaranao, hitanisa ny fahalebiazanao, hitanisa ny indra fonao vaovao isa-maraina, hitanisa ny sakafo izay hoaninay. Marobe ny olona tsy misakafo, hitanisa ny fahatsaranao manome anay trano fialofana, fa marobe ny olona tsy manana an'izany. Misy ihany koa manana trano tsara fa tsy misy fifaliana ao anatin'izany trano zany, fa na fahanginana na ady lava. Misy olona manana ny zavatra maro isan-karazany fa tsy mahita fifaliana ao anatin'izany. Zahay zanakao tianao hifaliny amin'ny zavatra izay ataona. Tompo misaotra anao, tompo misaotra anao, mba ilaza hoe ny fahasoavanao, ny fahasoavanao, manasanao mihitsy atena hifantoka dia ilaza hoe nindra fonao vaovao isan'andro, mba ilaza hoe tsara amiko ianao, tsara amiko ianao. Dao veritsika kely mihitsy zany ery zany hoe tompo misaotra anao, tompo misaotra anao, ny fahasoavanao rehetra tompo, ny fahasoavanao, nindra fonao vaovao isan'andro, nindra fonao vaovao, noho ny amin'ilay zanakao, noho ny amin'ny Jesosy Kristy, tsara aminay ianao, zay rehetra nataonao tsy ho voatanisa, fa zao tonga mba misaotra anao, tonga ao misaotra anao, raha afaka manatra-tananao mineran-tompo, misaotra Jesosy, misaotra anao ao, misaotra Jesosy, no zay rehetra nataonao misaotra anao, dao veritsika nira mifotsika ihany. Tompo misaotra anao ao, tompo misaotra anao ao, no ny fahasoavanao, ny fahasoavanao, nindra fonao vaovao isan'andro, nindra fonao vaovao isan'andro, da ilaza mpifaliana tsara amiko ianao, tsara aminay ianao, zay rehetra nataonao tsy ho voatanisanay, zay rehetra nataonao tsy ho voatanisako, tonga ao misaotra anao, no ilaza hoe misaotra Jesosy, misaotra Jesosy, misaotra anao,
rehetra nataonao naotatsika farany sy izay mbola ataonao misaotra saotra indrindra alleluia amen. Hitanao raha lasena bavy tao anatin'ilay hira dia somary nanentana kely aho hoe raha te hideran'ny tompo ianao dia asandrato ny tanana. Ny fanandratan-tanana dia tsy fomba ampiangonana na fomba nakaraza-mpiangonana fa fanambarana mazava ao anatin'ny soratra masina. Ozy Paoly tamin'ny Timoty hoe tiako ny lehilahy rehetra ozy izy raha anandra-tanana masina eny tontolo eny, anandra-tanana masina eny tontolo eny, mideran'Andriamanitra, mankalaza an'Andriamanitra. Tadio tsara lasa anabavy fa rehefa feno fiderana fonao dia tsy misy toerana ho an'ny fitarainana, ho amin'ny fimenomenomana, ho amin'ny fieritreretana zavatra hafahafa be dehibe. Fa rehefa tsy ninona ao amponao, na dia mety efa zanak'Andriamanitra ihany azy ianao, na dia efa tena manana antoka ary ianao fa Kristy no velona ao anatinao, fa rehefa tsisy nininona vatsianao ao amponao, amin'ny fomba fiteny mahazatra antsika, tsy misy bagage spirituel ao anaty, dia maniry ho azy ny karazana aidratsy fakofako maro. Ozy izy ny teniny Hebreo hoe aoka isika anaisitra ny ota izay malaky mitambesatra amintsika, ny ota ozy izy izay malaky mitambesatra amintsika, zany hoe aingana be ny fitambesaran'ny ota rehefa tsisy ninona ao anatisika. Fa rehefa feno fideranan'ny tompo isika, rehefa feno fankalazana, rehefa feno arak'ilay tononkiratsika voalohany hoe fisaintsainana ny zava-bitany rehetra, ambony ny zavatra rehetra raha efa tsapanao ny famonjena, raha efa tsapanao ny fahasoavana izay nomenanao, dia milazanao a rehefa feno an'izany ao amponao dia hiaisotra ho azy ny ota izay malaky mitambesatra amintsika. Satria otange rehefa menomenomany ireny, otange rehefa ifanomezantsiny ireny, otange reny fitarainandava ireny, asitsika ilay izy. Fa rehefa feno fiderana dia tsy manatoe, tsy manatoerana ary tsy hanapaka ao am-pontsika izany zavatra fahafa rehetra izany. Mbola hideran'ny tompontsika amin'ity andro anio ity dia ankalaza ny fitiavany ray isika, dia ilazitsika tsy fantatro ianao fa za manokana fantatro izay inoko. Dia ao anatina vanim-potoana fahasahirana tahaka izao mbola miaina ao anatina confinement tsika eto Madagasikara. Tsy fantatro ho anareo izay miaina ny firenenkafa, fa neto Madagasikara mbola ao anatina confinement amin'izao fotoan'izao, tsy afaka mandeha any am-piangonana, ny trano fivavahana, fa na izany zany lay fahatsapahana ao anaty hoe fantatro izay inoko dia mitondra fiadanana. Na dia eo ary ny aretina, na dia eo ary fampitahorana maro isan-karazany, fantatro izay inoko miadana ny foko. Tao hiderany tompo ao anatin'izantsika. Fantatro izay inoko, tao ilaza hoe sy ny fitiavana, sy ny fitiavana, miadana ny foko, miadana ny foko. Laza hoe misinda ny aia, misinda ny aia. Tao vertsika izany izany, fantatro izay inoko, fantatro izay inoko, sy ny fitiavana, sy ny fitiavana. Oh, miadana ny foko, miadana ny foko, misinda ny aia, misinda ny aia. Mitiuviza oretizao, tupo afatianao, tupo afatianao, yanao tiai, si miuva famanjakiza, tia yanao, yanao tiai, kanao fonas, isauretiza, tupo mulatia yanao. Namula vertsika sany zany, fantatro izay inoko, fantatro
Trizainoko sy ny fitiavana sy ny fitiavana tena miadana ny foko e miadana ny foko misindany aia misindany aia nao ilaza hoe mety ova izao rehetra izao mety ova izao rehetra izao tompo afatsy anao tompo afatsy anao oh ianao ianao tsy miova fa mandraky izay dia ianao ianao ty ai kanao fonas izao rehetra izao tompo mbola ty ai miova ny fitiavan'Andriamanitra atsika ozy izy ny ten'Andriamanitra manambara hoe raha eto amin'izao fiainana zao ihany ny anatenantsika n'Andriamanitra dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika inona ny anton'izany zavatra zany tsy hoe akory ohatrany tsy mandehandeha kely ny fiainanao tsy hoe akory ohatra nitsoka ny fidiram-bola tatoato noho ny amin'ny tsy fafahana miasa mandritra ny farany herinandro tsy hoe akory ohatrany tsy dia salama dia midika izany fa tsy tianao Andriamanitra tsia ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy faritana amin'ny zavatra ivelany sy azo tsapahitana toy izany fa ny tena fitiavan'Andriamanitra dia izay ambaran'Jona 3:10 toy izao ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomenjana ny latokana mba tsy ho izay mino azy fanana fiainana mandrakizay dia toy fitiavan'Andriamanitra dia ny fiainana mandrakizay izay omeny izay rehetra mino azy izay rehetra natsapa ny asany tao am-pony dia izay zavatra iray no mila tsapantsika sy banjintsika mandrakariva eny ary madiva ian'ny afatra tsika ankehitriny dia mialoha izany dia ianao mbola hivavaka ametraka ny afatra eo ampelantanan'ny tompo afahana miresaka amintsika tsirairay avy manakambara aminao manokana izy androany minoany zany manatenahany zany zao mifanambarany hoe atanatanao ny vavanao izy izy fa ofenokio inona le vava tanatana tsika rehefa mivavaka dia milaza tahaka izao hoe omeo anay an'io ny hanina saza ao anay ny hanina ozy izy Jesosy rehefa nanambara hoe raha resaka sakafo aranofo efa fata fa tokony ho anareo zany zavatra zany fa lay hanina izay tena tiany tompo ananantsika anoanana sy etaeta dia ny hanina ny tenin'Andriamanitra atanatanao ny vavanao fa ho fenony ray amin'ity androndriony ity dia hiaraka hivavaka isika Andriamanitra rainay eo dia mbola misaotranao indray zay fa afaka iaino ny afatra ao androany mino izay fa hiresaka aminay ianao ametraka zavatra ny ampony tsiraray avy ianao ary ho fikirinay izay apetraka ao any am-ponay zao ny fanambaranao ny ambokiny oabolana fa efatra hoe atonga lany ny sofinao dia anongila tsofiny izahay tompo iaino ny filazanao aza vela hiala eo imasonao izy dia tsy avelana hiala eo imasonay izy Jesosy fa rakety ao am-ponao ary tena ho raketinay izany tompo amin'irao fo izahay androany fa tsy misy mahay maheno anao raha tsy ianao ny manokatra ny fony tsy misy mahay maheno anao raha tsy amin-dranao fo ary raha mafisinao fo ny olona dia tsy afaka ny ahita izy na dia hijery mandrakariva ihany ary tsy afaka ny andre izy na dia hiaino mandrakariva ihany ary fa androany tompo sokafo masonay dia ahita izahay sokafo sofinay dia andre anao izahay misaotra indrindra tompo omba te hiaona amena ny olonao ka ny ora no ataona ampomba
fanaina inao irao aminay zay mitalao mbavoke sozavatsoa ny magnetaetanao hoe mbavoke sozavatsoa ny magnetaetanao. Ry Jesosy mitenena araka ny fomba. Ry Jesosy mitenena araka ny fombanao aminay say manantena mbaje ny feonao fomara resimanay batsaboy sy antrao ny tei no fatsisay aneo ny olatrao. Eny ary tonga amin'ny fotoana izay ahafahana mifampizara ny afatra avy amin'ny tompondray isika. Amaky teny sotra masina sika ao am-bokin'ny Efesianina toko faefatra andeny faha 12 ka hatramin'ny faha 17 angatantsika ndrala sitraka ny famakina azy. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary izy no nanome ny sasany ho apôstôly, ary ny sasany ho mpaminany, ary ny sasany ho evanjelista, ary ny sasany ho mpiandry sy mpampianatra, ho fanatanterahana ny olona masina, ho amin'ny asan'ny fanompoana amin'ny fiangonana, ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'i Kristy, mandrapatonga antsika rehetra ho amin'ny firaisan'ny finoana sy ny fahalalana tsara ny zanak'Andriamanitra, ka ho lehilahy lehibe mahatratra ny ohatra ny alehiben'ny fafenoan'i Kristy, mba tsy ho zaza intsony isika ka ilangilana sy ampitambolombolen'ny rivotry ny fampianarana samihafa rehetra amin'ny saim-petsy ataon'ny olona sy ny fiendreny atateraky ny hevitry ny famitahana. Amen. Ny zavatra mila fantatritsika dia zao, ireo ministera 5 ireo dia ministera izay an Jesosy daholo, satria izy no fataterahana, izy zany le perfection, izy lay pitarika lay mpiandry tateraka, dia ao aminy daholo ny apôstôly, ny maha-apôstôly, ny atao hoe apôstôly dia mpanorina, fanorenana, dia Kristy ny mpanao an'izay fanorenana izay. Ina le manaraka? Ny mpaminany dia fantatritsika tsara fa Kristy dia mpaminany. Ny evangelista dia fantatsika tsara fa Kristy dia evangelista, izy nandehandeha teny tontolo eny dia nitoriny filazantsara, zay ny atao evangelista. Ny mpiandry dia mazava ho azy fa za le mpiandry tsara ozy izy Jesosy, ary farany dia mpampianatra izy, izy lay fataterana. Tamin'izy mbola velona teto ambonin'ny tany, izy daholo io rehetrarehetra io. Fa rehefa andeha amin'izay izy dia nizarazarainy ny tenany. Misy sary zany ao anatin'le izy nizaray le mofo hoaninareo rehetrarehetra, tia ny tenako. Dia misy sary ihany koa ao anatin'le izy hoe no zarazarainy amin'izay le asany, lay asany anankidimy, dia no zarazarainy tamin'ny sasany, tamin'ireo olona izay notendreny. Ianao dia lay asako maha-apôstôly dia ianao no asaiko manao azy. Ianao indray ianareo na karazana olona moa zany le izy fa tsy olona anankiray, ianareo reto dia lay maha-apôstôly mpanorina ny fiangonana, mpametraka ny fototra, dia omeko anareo zay toerako sy zay asako izay. Ato indray ny manaraka ilay mahampaminany ahy dia omeko anareo indray izay, lay ma-evangelista ahy dia omeko anareo ato izay, lay ma-piandry ahy dia omeko anareo ato izay, ary lay mampampianatra dia omeko anareo ato izay. Kristy daholo io, fa rehefa lasa izy dia nizarazarainy amin'izay le momba ny tenany rehetrarehetra. Dia zao amin'izay ny antom-pisiny le izy, ny antony fampizarantsika an'izao afatra izao mantsy raha lasana bavy dia satria misy zavatra tsy mipetraka amin'ny laoniny be dia be ao anatina tontolona fanompoana an'Andriamanitra.
miverina foana amin'ny afatra teo aloha tamin'ny voalohany indrindra hoe nanana avo ny fiangonana de nilatsaka izy de manomboka miakatra izy de miakatra tsikelikely ary misy fiverenana amin'ny toerany tian'Andriamanitra atongavana ao anatin'ilay izy satria nisy toerana zay nialan'ny fiangonana ary zay toerana nialan'ny fiangonana zay no mahatonga ny fiangonana tsy mahavokatra araka ny tokony izy tsy fantatro nareo rahalahy fa amin'izao fotoana zao nge resaka fiangonana zany nge fanadroadron'ny olona fanadroadron'ny olona zany zavatra zany tena hoe zany ve mba mpivavaka raha ny fivavahana mavonjy ve de ohatran'izao tsy mba misy fiangonana ihany tsy mahita tsirony tsy mandray nininina avy amin'ny fisian'ny fiangonana ny olona de lasa fanadroadron'ny olona le izy de iresaka tsika androany zany hoe Andriamanitra te amerina fa tsy maintsy le toe-po any anatsika tsy maintsy mahafantatra tsika aloha za zao ao anatin'ireo asa fanompona izay voatanisa ireo de za le farany indrindra zay noresahan'ny tenin'Andriamanitra zay noresahan'ny apôstôly Paoly izy namesa sy no mpampianatra ny anjara asako ao anatin'ilay izy de mampianatra ny zanak'Andriamanitra de ny tanjom-pisian'ilay izy rehetrarehetra de rehefa namaky raha lasitraka teo de zao apetrany amin'izay ho fanatanterahana ny olona masina tsy ho fanatanterahana ny mpino vitsivitsy atsy ary isika zao amin'ny alalan'izao fifampizarana izao afatra zao mety efa eo amin'ny tsy voaisako tsony le izy fa mety eo amin'ny 220 eo zao afatra zao no mivoaka eto ampejy ao anatin'ireo afatra miisa 20 ireo dia tsy misy nasingany ray azy ka eto anivon'ny video de misy milaza hoe andao any aminay ary ny fiangonanay ny 750 isanjatonareo mpanaraka ny émission de tsy mahafantatra kory hoe inona no anaran'ny fiangonanay satria tsy mbola nitory an'izany izahay tao anatin'ny afatra 20 satria ny antopisian'ny singa tsirairay avy amin'ny ministera de tsy ho atsika amenakavy ao anatin'ny vatatrano miara mivavaka fa ozy izy Paoly ho fanatanterahana ny olona masina zay rehetra natsony Kristy ho olona masina dia ilay singa izao izay manana ministera de manana didy sy andraikitra anompo anareo tsirairay avy izay tsy fantatro akory zay mbola tsy hitako akory zay mbola tsy fantatro akory ny anaranareo ary mety mbola tsy nifanoratsitsika na indre mandeha ary fa napetraky ny tompo ao amiko ny toe-po sy ny toe-panahy tsy maintsy manompo anareo ary mizara aminareo reto rahalahy reto de vavolombelona fa ny fanambarana rehetrarehetra zay ambara eto de tsy misy hoe allo ty spécial ho atsika ao amin'ny fanompona ty tsy resadresahana fa allo le pitipitsony ihany no zarazaraitsika amin'ny video fa ty vetiny zava-miafiny ty atsika samitsika ty tsisy an'izany fa mandray anjara daholo satria maniny zay no antopisian'ny fanompona tsirairay avy zay ny antopisian'ny ministera inona nefa rahalahy no zavatra olana ao anatin'ilay tontolo mpiangonana zay misy ankehitriny tsy misy an'izay toe-po zay fa samy te ampivelatra ny anjarany tsirairay avy samy te ampivelatra tsy misy an'izay zavatra zay fa hoe ity ny anjarako velariko ty ataoko zay mampatsara azy ataoko zay mametimety azy zany hoe lasa mitodika ty amiko izay mpitarika lay resaka fa tsy ao amin'ny Kristy sy ny fiangonany Kristy sy ny fiangonany Kristy nefa ny azy ny fiangonany no malina azy fa tsy ny olona vitsivitsy na maromaro zay miaraka amiko fa ny fiangonany rehetrarehetra ao anatina tontolo mpanompona ihany koa ny zavatra izay ny elan'ny fiangonana de zao nisy fizarana anankiray izay ny fampizarana tany amin'ny taona 17 satria tena nahita an'izay fizarana zay zany misy an'ireny amin'ny Facebook misy an'le fampatsiahivana hoe tamin'izao taona ianao namoaka zavatra ohatr' zao de rehefa nijery le fifampizarana tamin'ny taona 17 tamin'ny herinandro ambony lasa teo de resaka fiangonana ihany zany no zaraiko tamin'izany fotoana zany hoe tsy fantatro ianao raha efa nahita fa za aloha mbola tsy nahita hoe misy tanana mandeha rery mandeha metsena tsisy an'izany fa miara mandeha daholo ny vatana rehetra zay zany le momba ny tenan'i Kristy de nisy rahalahy nanao commentaire tao anatin'ilay izy hoe ny tena olana ny fiangonana ankehitriny izy de lasa système pyramidal ny fiangonana
ankehitriny ary tsy avy amin'ny tompo zay système pyramidal zay. Tamin'izany fotoana zany a dia nijereko fotsiny le izy de satria koa moa le raha latsy mitoetra ao anatina tontolona tsy manana an'le communauté firaisana ao anatina tontolona fanompoana fiangonana zany de ozy ty raha lahy ty tsy ao am-pony mihitsy ny zavatra zany de avela hoany fa teoriana le izy mijery le izy a ahoana marina moa zany zava-misy zany fa ohatran'izany marina ny aretin'ny fiangonana ohatran'ny pyramidal marina ohatran'ny ahoana moa io système pyramidal io raha ohatra ka azavaiko aminao tsotsotra fotsiny atao hoe système pyramidal zany de le pyramidal ohatran'ny telozoro ohatran'izao de eto tapony eto a misy ny pitarika de ato ambany a misy an'reo raha ohatra zany ka ataontsika sarisary tsotsotra mety azonao azy de eto inga pastera lehibe de ato reo mpianatra pastera de ato misy ny atao hoe plein temps de ato misy ny atao hoe mpendraikitra de ato ny vahoaka rehetrarehetra de ozy izy le raha lahy hoe nefa tsy zany mihitsy ozy izy namorona ny Kristy ny fiangonany fa mifamadika amin'izay ndika le ato tsinona le atao faratapo ny tompotompoina de le atao farany ambany a mpanompony izy rehetrarehetra kisikisiny ianao amin'nga lehibe de findrany aminao ny osotra raha te aomby doano taovy an'izao asoasoy teraderao mena toerana foana raha na tsetsy noatry ninona ra io fiangonana io vo tonga avany nga lehibe grand pasteur mba tsy hanononako an'le fomba fiantso azy anankiray senior pastor ozy izy ny any Amerika vo miditra avany kisaka daholo ny amby rehetra fa tsy maintsy izy nomena ny toerana voalohany zay tokoa ve ny namorona ny Kristy ny fiangonany ny namorona ny Kristy ny fiangonany nampianatra mihitsy izy tamin'ny apôstôly zao ozy izy ny eo amin'izao tontolo zao zay le système pyramidal de mampanompo azy fatratra ny lehibe eo amin'izao tontolo zao izy de mampanompo azy fatratra zany hoe tia mpanjaka eny afaratapony de ny vahoaka ny mpanompony izy rehetra tsika mahalala tsara lay sarisary izay miseho matetika sarina robinet fandefasan-drano de mivoaka avany ny famatsim-bola sy terina be mihitsiny de inona no vavanizany ngeza be le kibo amin'io fa ngeza be vavanizany ngeza be vavan'ny mpitondra ngeza be eo ngeza be manaraka amin'ny mpitondra efa mekelikely le fantsona zany le fantsona fivoahan-drano zany efa mekelikely mahazo ndray ny mpanao politika manaraka ny ministra ny député sisa rehetrarehetra tonga ny vahoaka compte goutte zay sisa le vahoaka amin'ny efa mahikely mitsetsitra de mikisikisina de mila ranondrano ny ampitondra azona ankely sy zay rehetrarehetra mba tokony ho azy tsy mahazo manohatra avara vao manohatra de nanikely eo ampelantananao ary hoesorina aminao fa tsy maintsy momba de tsy maintsy manasoaso sisa rehetrarehetra zany ny atao hoe système pyramidal ary zany ihany koa ny areti-piangonana zay misy ankehitriny mialatsiny a miteny sy manondro azany zavatra tsy mety izany fa zany ny areti-piangonana misy ankehitriny asoasona le lehibe tompotompoina ny lehibe ary ny ato ambany tsisy miraharaha firifirany anatin'ny fiangonana tsisy mahafantatra akory ny toetra sy ny fananana sy ny problema sy ny olana sy ny zava-manjo an'ireo mpino tsisy mifampijery ary jereo fa zay toetra ny lehibe zay no tafafindra ao amin'ilay olona manodidina azy de ozytsika tamin'ny heriny hoe tsy kolotsain'ny kristianina no mijery ny olona eo akaikiny satria ny lehibe tsy nampianatra azy an'izany zavatra zany Jesosy tena mampianatra mihitsy ny antom-pisiny ny fanompona tsirairay avy raha miresaka mission apostolika tsika raha miresaka faminana tsika mpanompo ny fiangonana daholo reo rehetrarehetra reo ary inona ny asany mitady izay anatanteraka ny olona masina ho amin'ny asa fanompona ny fiangonana zany ny antom-pisin'ireo ministera dimy ireo ho amin'ny fampandrosoana ny tenan'ny Kristy ho amin'ny fampandrosoana n'ireo olon'ny Kristy rehetrarehetra izay andova ny fiainana mandrakizay satria ositsika tamin'ny fotoana voalohany izay fampizarana ny Kristy sy ny fiangonana fa miandry Kristy izay ahatonga ny fiangonana ho fiangonana masina tsy misy petipetina na fiketronana na zay tahaka izany fa mba ho masina sady tsy manan-tsiny izy nefa nefa le pitarika tsy manana an'izay apo fa inona ny ao apony ny anompo tompoina ny ampatonga azy ivoatra ny ampatonga azy ivelatra de inona fa mitovy amin'ny vahoaka majinika ihany izay misy ao amina tontolona firenena
mireare fotsiny hoe iny ny présidentanay mitangina katikatra tena raitra be zany koa nge zava-misy anivon'ny fiangonany pasteranay manana an'izao nefa le izy mireare eto ambany amin'io tsy manana na décalé sary système pyramidal tsy avy amin'Andriamanitra zany fa ny avy amin'Andriamanitra ny antom-piantsoana antsika tsirairay avy na apôstôly na mpaminany na mpiandry na evangelista na mpampianatra mpanompo daholo tsy natao ho topotopoina tsy natao amoaka verset mandraka ariva isaka mihetsika hoe itiny tsy ambaratelo ny fahombiazana de ny fanomezana an'izao de ny fanomezana an'izao fanatitra ny mpaminany anina spesialy valopo amin'ny mpitandrina mialatsiny alady ny mpitandrina sy ny sisa rehetrarehetra tsy olan'izany zavatra zany raha mpanompo ny vahoaka an'Andriamanitra tsika tsy olan'izany raha tena manompo marina ny vahoaka an'Andriamanitra tsika tsy maninona mba misy fotoana mba aleo mba mahafoy zava-tsy ho an'izay manome fa tsy zany notoriny isaka mihetsika fa am'izao fotoana iainantsika zao nge rahalahy zany foana ny amlosana ny olona ianareo izay ampianarina ny teny aoka afoy zava-tsy ho an'ny mpampianatra fa tsisy ho foana ampanantenaina zavatra ohatran'izany le olona anka ny zavatra mitranga sy ny zava-misy tsy mandroso amin'ny fahamasinana amin'ny fiangonana tsy mandroso amin'ny fahataterahana amin'ny fiangonana tsy lehilahy lehibe tsy misy lehilahy lehibe ao anatin'ny fiangonana normal be nge ry rahalasianabavy raha mbola misy mifamely totondra ao anatin'ny fiangonana zay misy atsika normal nge raha mifampifosafosa ny vehivavy ao anatin'ny fiangonana atsika normal nge raha mifampijery lamody normal zany normal raha any anatin'ny fiangonana manisa rakitra ny diako ny tsy azo asiana posy lay blouse fotsy be so misy manao opération misy manisa an'le roa alina isa roa telo efatra dimy enina fito valo sivy folo ataony indroa le folo satria ny anankiray atao posy efa tokony faraka tokony hiverina un zany fa tonga eo amin'le 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 normal be zany toe-po zany satria izy tsy mihevitra ny tenany ho mpanompon'ireo zanak'Andriamanitra normal be raha tsy misy ny fifampivavahana satria izy tsy mihevitra ny tenany ho mpanompon'ireo satria tsy nampianarina azy zany fa ny fampianaran'i Kristy reo rehetrarehetra reo de natsony hanompo daholo Paul tena mpanompo mafatrapo ny zanak'Andriamanitra mihitsy tena mitety tena manao viveriny ainy tena mifony rehetrarehetra tsy nitady tombotsona ny kely ary raha misy apôstôly tena mba mampitempo foko sy tena mba malinany any anatiko any tena ny apôstôly Paul mihitsy satria io ny tena sary tena mampiseho mihitsy ny zavatra tany am-pony Kristy za tsy miteny hoe tanteraka Paul any manana ny tsy fataterahany izy manana ny ampopony maha-olombelona azy izy nisy fotoana izy niady mihitsy izy Barnabasy tsy fantatro na fa ny ray amin'ireo tsy ara-panahy tamin'izany fotoana androany ary fijeriko anazy Paul nanana ampopo tsy nety amelany Joanny Marka noho ny amin'ny fandozany Joanny Marka azy manana ny fahalemena izy amin'ny mampanompon'Andriamanitra amin'ny maha-olombelona azy fa raha ny resaka fanomponany zanak'Andriamanitra tena ho ampony Paul zany arakaraka ny tombon'ny fitiavako anareo ianan'ny fitiavanareo afa-tsy maninona mpanomponareo foana ny ao anatina tontolona fanomponan'Andriamanitra raha lasianabavy de izahay de mpanompony Kristy ary efa natodika Kristy le flèche ozytsika tamin'ny heriny lasa mpanompon'ilay ondrin'Andriamanitra mpanompoko ianao Petera moa ny fitiavanao amin'ny ohatra noho ny fitiavany retsy ozy Petera eny tompoko ianao mahalala fa tianao ratsorina le tantara Petera mpanompoko va ianao manaiky va ianao mpanompo mihoatra noho iretsy afy retsy eny tompo manaiky aho mpanomponao mihoatra noho iretsy fantatro ny fitiavako anao izy Jesosy retondray topoina zatsy hoe intsony zatsy hoe intsony jere tsara misy fanolona foana le toerana lasy Jesosy de ny soloana le toerana ny soloana apôstôly ny soloana mpaminany ny soloana evangelista ny soloana mpiandry mpampianatra le mpiandry eto aloha tsy le mpiandry le fahalalantsika zany mpiandry mantsy mpamoaka deminy fa ity ministera na mpiandry tia de ministera na olona pasteur ao anatin'ny fiangonana olona pasteur le mpitsidika reny zany de reny atao hoe mpiandry atao anatin'ity fanambarany ity fa
ny fiangonana samy manana ny antony efa maninona no le ohatr'izay zany nataony zay ny anarany a fa ny fanambaran'ny baiboly a de zay ny atao hoe mpiandry. Rehefa niala Jesosy Kristy de misy foana ny fisolotoerana, le fisolotoeran'ny fanompona de nomeny ny tsirairay avy amin'ireo olona manana ministera, ary ny fisolotoeran'ny ho tompoina kosa de nomeny ho an'ilay zanak'Andriamanitra. Maninona amin'izay ireo tafakatra, de rehefa tafakatra koa ireo lasa manompo ny hafa indray ireo. Ataon'ireo ahoana reny mameze tsy ananany, izy ary tsy nitompoina hatramin'izay, ataony ahoana ny hanompo ny hafa izay zandriny avy eo. Fa rehefa mpanomponao izy, matsiaro an'izao zava-mitrango zao mihitsy aho anatina tontolona fanompona. Fa ao anatina tontolona fanompona misy pastera zany manana fiangonana, de tsy haiko moa avaiza fampianarana zany na avaiza, fa misy le ataondralahy hoe plein temps, de misy vitsivitsy izy ohatra zany zao hoe za le pastera de nareo mirahalahy le plein temps, de ina ny asanareo mirahalahy manompotompo ako milanja amin'ny baiboliko, atsokonareo rahalahy sitraka, mila alaina arseny zanako azafady tsy afaka kely lasa rahalahy sitraka, pepopepo miazakazaka avy any firika, eny tompoko eny tompoko eny tompoko, satria te ahazo ositra, satria te ho tahina ihany koa, satria te ahazo fao lasa manompo. Rehefa aveo rahalahy sitraka rehefa lasa pastera, de ina ny ataon-drahalahy sitraka? Tady olona atao an'izay ihany koa rahalahy sitraka, tsisy toe-po hafa mihitsy forona ao anatin'ny rahalahy sitraka hoe za nanompo fahiny a, ka aloha reto indray a mbola itohy hanompo hafa, hoe tsy zany mihitsy fa za nanompo fahiny, mba anjarany laisany ray zao no manompo ankehitriny. Fa zay koa efa teo a, zay no nampatonga anay ohatr'izao, zay mabotrabotra anay ohatr'izao. Fa raha teo ohatra anay a, manompo ihany koa. Te manao cercle vicieux miodikodina amin'ny zavatra tsy alehany. Lay tontolona fanompona. Fa ny tontolon'ny fanompona rehetra de miorina ao amin'ny fanompona ny fiangonana. Ao amin'ny Korinthiana voalohany toko 12 ihany koa izy a, de mitanisa ny atao hoe fanomezam-pahasoavana fana. De ny fanomezam-pahasoavana zay omeny ao a, na ireo atao hoe don spirituel, misy ny atao hoe ministera na fanompona, de misy ny atao hoe fanomezam-pahasoavana na don spirituel. De mitanisa zavatra be dehibe izy. Ny sasanozy izy zao a, misy ny atao hoe fanomezam-pahasoavana manasitrana, misy ny atao hoe fanomezam-pahasoavana miteny amin'ny teny tsy fantatra, misy ny atao hoe fanomezam-pahasoavana mandika teny tsy fantatra, fanomezam-pahasoavana mitarika, mitondra zany. Ohatran'ny Stefana zao nanana an'izany zavatra zany, fanomezam-pahasoavana teny pahendrena, rehefa miteny izy a de misy fahendrena be mihitsy ny amin'ny zavatra teneniny. Misy ny fanomezam-pahasoavana teny fahalalana, misy zavatra be dehibe ohatran'izany. Nisy fotoana zay a, tany amin'ny taona eny taona lasa tany hoany angambany, de pastera amin'ny rahalahy zay, de rehefa pastera amin'ny rahalahy ohatran'izay de zay zany aloha tena ny ao am-ponay tena madio tamin'izany fotoana zany, hoe tena hoe te hanompo ny tompo, fa mbola tsy nahalala n'izany resaka fiangonana zany. De madio ny ao am-ponay a, fa misy zavatra ihany tratran'ny alokaloky ny zava-misy sy ny zava-mitranga, fijerenany amin'ny resaka hoe ahoana ary ty fanompontsika ty, fa ohatrany tena jerale isan'olona zany, ohatrany hoe ahoana hoana ary te fa tena nefa ngery zalahy le mitory zavatra tena fahombiazana sy namandreny tena ohatra velatra be, de fampiresaka izay amin'ny rahalahy, dao rangatsika ifonsa fa ahoantsika ny tena le filazany tsara tena izy tena tokony toriana ndray ve rangalasa ohatra ny teritery kely, ohatra ny tsy tena tafavoaka zany, dao ifonsa. De ina nataony amin'ny rahalahy, manao organisation foana zay, fivadikanina. Tamin'izany fotoana zany tadidi vadiko, tadidin'ny rahalahy Manatsoa ihany koa tamin'izany mahikely, tany 5 taona 1 taona lasa. Eritrereto hoe zahako tamin'ny tany 10 taona lasa teo amin'ny 70 kilo teo, tamin'izany angamba 58 kilo sisa vokatra ny fivadikana, miaraka eo zay amin'ny rahalahy zany samy pastera amin'io, faty anitsika. De ngiarainy manao 5 andro, de zahako any anatin'ny coco any zany tena tsy ampy zany 5 andro zany. Lao tao 7 andro mihitsy ny andresena lahatra ny tompo mihitsy ny tena voniny zay tompo, fa ampiasao zay angony aty aminay ny olona fa tena iasy zay, tena anompo zay, tena toriana le filazantsara sy ny sisa rehetrarehetra. De nitady don spirituel be dehibe tamin'izany, tena
tena nampino ary tena taritina amin'izany mihitsy, tena mangatà amin'ny tompo, mangatà tena tsy fantatra, mangatà fa aminanina tafatra zao mila fadianitsika, mila manao alibavaka tsika zao. Isan-kerinandro zao mahita tao foana fa hitako mihitsy hoe tezain'ny tompo tao anatin'ilay izy mandeha ny andro sy ny fotoana ohatrany tsy araka le atreretina le zavatra amin'tragno, ohatrany tsy hita ihany fa hoana ihany ary ty inary fa maninona ary ohatrany tsy mety mietsika mihitsy ny tompo fa hoana ary aty aoriana zay vao ampianaran'ny tompo hoe misy toe-podiso ao anaty. Satria inona ny toe-podiso? Ny antipisian'ny don spirituel na ny fanomezam-pahasoavan'ny fanahy dia ozy izy ny tenin'ny apôstôly Paoly melohany niditra ny Koritiana voalohany toko 7 izy dia tsy tadidiko tsy haiko fa mety andininy faraky amby 30 angamba Koritiana voalohany toko 12 dia zao fanambarany hoe raha fatra-panira zava-panahy ozy izy dia zay ampandroso ny fiangonana no katsao iry fatratra. Matetika ny mifona fa zaho tena milaza an'izay tokony ho lazaina fa mialatsiny fa matetika ny fampiasain'ny mpitondra fiangonana niny verset iny dia rehefa nao voka dehibe, rehefa nao fetim-piangonana, fetin'ny taranaka, raha fatra-panira zava-panahy dia zay ampandroso ny fiangonana ny katsao. Iny ny verset milahatra eo fa iny teny iny dia ho an'ny don spirituel, ho an'ny fanomezam-panahy, zany hoe raha maniry aho ny aminany, raha maniry aho ny inona anana teny fahalalana, anana zany inona re fanomezam-pahasoavana, manasitrana fanomezam-pahasoavana sy sisa rehetrarehetra zay voalahatra ao amin'ny Koritiana voalohany toko 12 dia misy ihany koa amin'ny Romana toko 12 voalahatra ao daholo. Reo zany no verset clé ao anatin'ny resaka ministera, ao anatin'ny resaka asa fanompona sy ao anatin'ny resaka fanomezam-panahy. Romana toko 12, Koritiana voalohany toko 12, Efesiana toko 4. Reo no tenin'Andriamanitra, reo no teny sotra masina fototra misy an'ireo zavatra reo. Fa ireo rehetrarehetra ireo dia mifamatotra avokoa amin'inona? Amin'ny fanompona ny fiangonana. Zany hoe raha teo ampiasaina isika, mbola azo atao ihany koa zany mitendry ohatra se dia tena mangataka se tena mba te ahay, te hivoatra tompo, te hivoatra ampio fahaiza le fifamatorana ny vahoaka an'Andriamanitra. Fa matetika ny toe-po ampio mba tsy ho voatsindrin'ny zalahy. Ny vavany tsy miteny an'izay fa ny ato zay ny voambara ao. Ohatran'ny anay teo ampio zay Jesosy velary tompo, angony ny olona Jesosy mba ho hitany reto olona mirediredy reto. Fa Andriamanitra ihany koa dia momba anay ary angoniny aty aminay ihany koa ny olona, ary misy olona ihany koa mbola liana an'izany teny tsy misy kilemy zany. Toe-podiso tsy avy amin'Andriamanitra ny faniriana zava-panahy kanefa tsy ampivoatra ny egliziny, tsy ampivoatra ny fiangonany, fa ny zavatra rehetrarehetra firifiriny mangataka azo fitahiana sy ny sisa, fa ny ao am-pony tsy zany. Ny ao am-pony tsy zany, tsy ny fiangonana ny ao am-pony, fa ahoana moa fomba fangatahany kristian'Andriamanitra. Menatra maka le verset iny saika solafaka nahita fanambinana ny ratsy fanahy. Jesosy eo mangataka aminao dia avelanao ve ny zanaka zao tontolo zao, sady ampiasaina daholo verset ay rehetra sy ny fahaizana rehetra. Tompo, rianina ange manao ody ary mamono akolamene dia reo mezany reo zay Jesosy, ry datatora hanina Jesosy mezany zareo. Tompo, rehefa mandeha excursion zanakao rery ny afabaraka dia ho avelanao afabaraka tahaka zany ve zay nge mbola vimbina harona misy rovotra ary sakafo entinay tena mbola hifampitadavana, ny bus mbola misaringitra, ny havana rehetrarehetra efa manana fiara daholo, me fiara ny zanakao tompo. Toe-podiso ny mahaliana an'Andriamanitra dia tsy misy afa-tsy ny fiangonany, satria zay ny antopisiany Kristy, zay ny nahatongavany anangana ny fiangonany, ary zay ny antopisiany le zavatra nyvakintsika teo hoe reo rehetrarehetra reo ange dia ho fanatanterana ny olona masina. Ny antopisiany apôstôly raha lasy anapavy eo tsy titra entina ampisehoana aseho amin'ny afisy hoe izahay apôstôly ka noho izany zahay dia manana an'izao sy manana an'izao. Ny apôstôly dia nomena fanomezam-pahasoavana be dia be. I Paoly dia azo lazaina mihitsy hoe toute option amin'izany resaka fanomezam-pahasoavana zany. Ny tablian'ny Paoly, ny fiaron'akanjon'ny Paoly dia masitrana marary
tsy ohatsony Paoly zany fa fiarona akanjo fotsiny entiny sitrana marary, mosoara sitrana marary, ny aliko petera mana sitrana marary. Fa inona ny antony zany? Oreharehan'ny petera ve? Anompotompoina amin'ny petera ve? Petera ny olona masina zay ampiasain'Andriamanitra, zay lehilahy lehibe n'Andriamanitra. Anompona ny vahoaka an'Andriamanitra satria maninona? Misy olona resy lahatra amin'ny alalan'ny fanasitranana an'ireny olona ireny. Le olona sitrana matetika tsy dia tena voakasika loatra ny fanahany ao anatin'ny resaka famonjena, fa misy spectateur ery ambadika ery mijery. Misy fiangonan'Andriamanitra voangona amin'ny alalan'ny mirakla. Ny zavatra misy rehetrarehetra zany dia maninona? Anangonana daholo an'ilay olon'ny Kristy. Hozy Jesosy milaza manana ondry maro aza tsy ato amin'ity valy ity ho angoniko ireo hiditra ato. Ahoana ny fomba anangonako azy? Ny sasany angoniko amin'ny alalan'ny mirakla, mahita mirakla mitranga eto izy. Ny sasany angoniko amin'ny alalan'ny toe-posy ny toe-panandranina, mahita ny toe-posy toe-panandranina izy. Ny sasany angoniko amin'ny alalan'ny fandeferan-dralamanatsoa, mahita ny fandeferan-dralamanatsoa izy. Ay mbola ohatr' zany zanak'Andriamanitra. Ny sasany angoniko amin'ny alalan'ny tokatrano-dranina izay milamina be sy mahafinaritra be, mahita le tokatrano misambatra sy mahafinaritra. Ay ve ohatran'izany ny fanomponan'i Jesosy? Ohatran'ny mahaliana azy zany resaka zany. Manatona izy, resy lahatra izy avy fitiavan'i Kristy, babo izy. Ny zavatra rehetra zay misy mandeha ihany koa toy izy na le tantara. Le apôstôly zany, mahita le apôstôly tena izy, lay apôstôlin'i Kristy izay mitady ny fampodiana ny fiangonan'Andriamanitra izy. Resy lahatra izy ny amin'izany, babo izy. Izy toa zay tany Maorisy tena tantaraindry zareo ny fijoroana vavolombelona na lehilahy anankiray izay ataondry zareo sy atsondry zareo apôtra, fa izy tsy mitondra zany anara zany mihitsy fa pasteur foana ny azy. Fa tena nijoro vavolombelona le olona mipetrahanay hoe zaingeny nandresy lahatra anay. Le olona mipetrahanay tamin'ny Maorisy zany mainty hoditra, de izy le mpitarika andrareo apôstôly fotsy hoditra, fa nanatona azy maintsy hoditra. Tamin'izany tsy nanisy fanavakavam-bolokoditra be tao a Maorisy tany amin'ny taona faraparan'ny taona 70, fa nanatona le olona fotsy hoditra de ny fona teo aminy, ny fona niaraka tamin'ny ranomasolatsaka. Tena babo ny fon'le rala, tena babo. Ary babon'ny Kristy 30 taona teorina mbola ao amin'le fiangonana izy ary lesy lahatra. Satria maninona? Le zavatra rehetrarehetra zay miasa, le lazaiko teo hoe maha-apôstôly dia anompona nangonana le zanak'Andriamanitra. Ny mampaminany dia tsy aminanina. Eto sika dia manomboka fampizara ihany koa ahoana ny alalanao ny faminaniana avy amin'ny Kristy sy ny faminaniana tsy avy amin'ny Kristy. Fa rehefa mamaky ianao ny faminaniana izay tantarain'ny apôstôly Paoly, ozy izy hoe raha miteny amin'ny teny tsy fantatra daholo ny ray fiangonana, ozy izy ka miditra ny tsipino moa tsy lazainy fa adala verisaina va ianareo. Fa raha misy kosa maminany dia le faminaniana mivoaka avy eo mamoaka ny toetra tsy izy izay mitranga. Jereo tsara le fonction la asan'ny faminaniana, mamoaka toetra tsy izy. Gaga le olona miditra, ahoana ny alalan'ity olona ty an'izany? Fa manina zay mampatonga anay tena miresaka mahitsy ary tsy matahotra zay mety ho fanoerana. Satria manina misy olona ho babo amin'ny alalan'ny filazana ny zava-misy sy zava-mitranga sy ny sitrapon'Andriamanitra. De mitranga amin'izay, zay le faminaniana. Fa mialatsiny mampiasa an'le izy, fa tsy hoe faminaniana izy zany ho filoha amin'ny 2023. Raha za miteny an'izany, soraty mihitsy ny hoe mpaminany sandoka. Fa tsy zany ny atao hoe mpaminan'ny Kristy, fa ny mpaminan'ny Kristy manatona ary manangona ny ondrany. Ny faminaniana maro ihany koa izay mitranga ny anatana tontolona fanompona ankehitriny. Inona ny zavatra mitrangany? Na aminany a itirana bavitiny vadiny serala nareo tanora ireto. Se zao mbola tsy manambady zany, misy mahita faminaniana zany, ozy Jesosy tamiko. Ozy Jesosy tamiko, misy mpaminany lahy sy mpaminany vavy mahita zavatra toy zany. Fiangonana ina ny androso amin'izany rahalahy? Misy fiangonana mandroso ve? Satria tirana bavity no vadase. Misy fiangonana mandroso ve? Satria milaza fa zany no président. Tsy mampandroso fiangonana zany, fa ny mampandroso fiangonana dia ny fampaherezana ny fiangonana. Jereo tsara fanany faminaniana, jereo tsara faminaniana zay nomena tao amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko 2 sy ny toko 7, reo ny atao hoe faminaniana. Lazao amin'ny anjela fiangonana ao Philadelphie, lazao amin'ny fiangonana ao amin'ny Laodikia, tao Philadelphie nampahery izy. Zany no faminaniana zany, fampaherezana ny fiangonana, mirehitra le fiangonana. Lazao amin'zareo fa na de vitsy ary izy manana hery kely ihany izy, maharitra noho ny anarako. Encouragement, sany ny faminaniana, mafana ny fiangonana. Alleluia, mahita tsika Jesosy. Teneny indray, lazao amin'ny fiangonana atsy
hitako daholo ny fanomponao ka lazao amin'ny Efesosy hitako ny fikelezanao aina hitako n'izao hitako ny tsy fatatesanao an'ireo ina moa le izy Nikolaita zay tsy tiako ihany koa hitako oatra zao fa zao manateny keliny aminao satria efa niala tamin'ny fitiavana voalohany. Zany ny faminaniana mampandroso fiangonana ary zany ny mpaminany izay mampandroso fiangonana fa tsy mpaminany milaza hoe manaova an'izao hetsika izao ianao ho anao manokana vola rehetra ny anaty poketranao ary tsay hetsika mpaminaniana zany hetsika zany ho hitanao ny ataon'Andriamanitra amin'ny herinandro ambony tsy mampandroso fiangonana zany raha lasina bavy mahatonga fiangonana ho tia volo zany mahatonga fiangonana ho tia teny zany ary tsy mitondra ny fiangonana aiza avy le zavatra tanjon'ny Kristiny amin'ny fanataterahan'ny olona masina tsy mitondra fataterahan'ny olona masina zany tsy mampiala amin'ny petipetiny eo amin'ny fiangonana zany tsy mampiala amin'ny fiketronana eo amin'ny fiangonana zany fa ny fanimpona ny fiangonana mampiala amin'ny fiketronana ny fitiavana manarona fahotana maro zany ny antom-pisiny ny singa tsirairay avy eo anivo ny fanimpona fifanimpona zay fifanimpona zay mitondra ny tsirairay avy amin'ny fataterana tsika tsirairay avy natao hanompo daholo ny fanomezam-pahasoavana tsirairay avy natao hanompona daholo ny asa rehetra tsisy natao angalana voninahitra na ny kely ary tsy maintsy arovako ty foko ty tsy akavoninahitra satria nomena fahalalana nomena fahafahana sy nomena teny fahalalana hafahana mizara aminao dia irehare fa zany tena mpampianatra fa zany tena mahay fa za mahay verset biblika be deabe tsy maintsy arovako ny fokony amin'izany zavatra zany tsy maintsy arovako ny foko rehefa misy manasoaso sy midokadoka tsy maintsy arovako mba tsy hampatonga hivadika ka ho lasa ho tompotompoina sisy amin'ny tenako ho zavatra fa hipetraka kosa mandraka ariva eo amin'ny toeran'ny mpanompo ny zanak'Andriamanitra ary ametraka ny zanak'Andriamanitra eo amin'ny laharam-boninahitra satria izao nambarany tenin'Andriamanitra be voninahitra ianao sady tiako ianao mpanaraka io raha zanak'Andriamanitra ianao be voninahitra ianao sady tiako fa tsy mpanompo fa tsy olona ambany natao hitsakitsahana sy natao ho tsinitsiniavina tsia natao hanompo atsika natao hifanompo ny momba ny tena rehetra tanany tsy mahazo mirehare ho mahavita zavatra fa mpanompo ny tena ray manontolo ny vava tsy mahazo mirehare ho mahavita zavatra fa mpanompo ny tena ray manontolo ny sofina mpanompo ny tena ray manontolo amin'ny alalan'ny sofina maheno feo ianao izay milaza loza dia lasa ianao mitsoka ny sofina zay ny nanompo ny vatana ray manontolo nanome information nampatonga ny vatana ray manontolo ho voavonjy ny maso manompo ny vatana ray manontolo ampatonga ny vatana tsy hidikizo ho latsaka ny anaty lavaka ny tongotra mitovy amin'izay ihany mpanompo daholo reo rehetrarehetra reo atsara ny ty tena ity mametra manolora ny tenantsika ho mpanompon'Andriamanitra voazatoetra hozy izy ny tenin'ny apôstôly Paoly zay rehefa ifampizarantsika amin'ity andro anio ity menao fa misy zavatra ny kasihan'ny tompo anao any anatin'ny fonao androany dia arak'ilay afatra voalohany azavela hiala eo masonao zany fa raketo ao amponao iaraka ivavaka tsika. Andriamanitra tomponay misaotra anao zay fa mbola nomenao ny teny indray androany za tsy mahalala zay singa teny ho an'ny olona tsirairay avy fa za mangataka fanamasina ampio izy hitahiry zany ao ampony mety manafiny avan'izay mety ao aminay ny fanirina sy ny etaeta fa tena mahita zay hoe tena le maha-olombelona be deabe loatra tompo zavatra iainanay mandritry ny herinandro be deabe ny manarona ny reniteny ireny ampio izahay mba hitoetra ao amponay zany ka samy ametraka ny tenanay ho mpanompo ny namanay avy izahay samy ametraka ny namanay ho lehibe no ny tenanay avy izahay mbola toy ny afatra tamin'ny heriny ihany fa hoy ny teninao hoe tahaka ny tiavako anareo no tokony hifankatiavanareo kosa amin'ny anaranao rery an' Jesosy nanaovanay an'izao vavaka izao misaotra indrindra tompo amen. Eny ary amarana fotoantsika no hira anankiray isika ny herin'ny fitiavanao ny lohateny dihery ty mety hoe tompo inty ao fahalalantsika azy fa zay ny tena lohateny ny herin'ny fitiavanao dia hiaraka hiran'izay isika mba ho iasan'ny tompo any anatin'ny fotsika ao anatin'izany ihany koa anovan'ny tompony toe-posiny toetsatsika afahantsika manompo azy araka sitrapozy. Tompo inty ao ovay ny foko
sy fanay ka ny fahasoavanao no tompo fantatro fa ny fahalemena taona tompo fantatro fa ny fahalemena tua amico uresinuni non eri ni fitiavana tazumiao fenu ni fitiavana kina famyanjanawa tuni buruma eri anetsurerakao tarini fanay unerini fitiavana ilaza hoe ampio ao tompo ahitako anao ampio ao tompo ahitako anao toko sy ny fitiavanao sy ny fitiavanao zay atoa mikio ovay nisy saiko ka nisy sitraponao riraiko vai saio ganisi japuna riraiku ufiainaku nunye eri nuneri ni fitiavana tazumiao fitiavanao entuau eu akaiknao entuau eu akaiknao famiandrianao dianao tuni buruma Tsurerakao tarini fanay noneri ni fitiavana ande tsurerakao tarini fanay ande tsurerakao tarini fanay noneri ni fitiavana farana zay tiako fotoanatsika amisaotra anao nanaraka hatramin'ny farany amisaotra ny raha lasiny anabavy mpiara-miasa ihany koa miarana natotosany izao fandarana izao amametraka veloma mandram-piona fiadanany tompo amintsika rehetra mandram-piona tompo